Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy ho atsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy ho atsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Faly magnano mbola tsara tsika sy mirary soa atsika jiaby izay mitandregny sy magnaraka trany ity onjapeo radio faniry Maria ity neza ny toerana misy atsika ninona ny sehatra misy atsika mitoy atrano ny fandraisantsika ny vatsim-pagnahy izay omeny eglizantsika amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana maro samihafa. Amin'ity alahady ity dia mankalaza amin'ny fomba manetriketrika any masina PIERA sy PAOLY apôstôly ny eglizy magnerantany. Izy ireo zay apôstôly lehibe tsy nitandro asa sarana tamin'ny fitorena ny vaovao mahafaly. Oraisintsika sy hoenontsika ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity fankalazana ny fetiny masina PIERA sy PAOLY apôstôly ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra vaky teny masina voalohany boky mitantara ny asin'ny apôstôly. Tamin'ny zanandro zany dia nasain'i Herôda mpanjaka nosamborina mba ampahoriana ny sasany anisan'ny eglizy. Nasainy novonoina tamin'ny sabatra i Jakoba rahalainy Joany. Noho nihitany fa nankasitrany Jody izany dia nasainy nosamborina koa i Piera. Andro ny azima tamin'izay. Noho ny efa nosamborina izy dia nataony tao an-tranomezina ka nasainy nambenany andeha miaramila efatra, misy miaramila efatra avy. Fa rehefa afaka ny paka vao kasainy atolotra ny vahoaka izy. Raha mbola no tanàna tao an-tranomezina i Piera dia tsy tapaka ny fivavahana nataony eglizy ho azy. Tamin'ny aliny amoahany Herôda azy raha mbola natory teo anelanelan'ny miaramila roa lahy i Piera sady nifatotra tamin'ny rojo vy roa ary nisy mpiambina niambina teo amin'ny varavaran'ny tranomezina dia indro nisy anjelin'ny tompo sy fahazavana mamirapiratra tonga tampoka tao an-tranomezina. Nanohina nitezan'ny Piera ilay anjely namoa azy nanao hoe mitsangana faingana dia niala tamin'ny tanany ny rojo vy ary hoy ilay anjely taminy
ataovy ny fehinkibonao ary fehezo ny kapanao. Dia nataony izany ka hoy indray ny anjely, tafio ny lambanao ary magnarahay. Dia nivoaka i Piera ka nagnaraka azy, tsy fantany ho tena zavatra nefa nataony anjely, fa nataony ho fahitana fotsiny izany. Noho ny efa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy, dia tonga atao amin'ny vavahady vy fidirana ao an-tanàna. Nivoa ho azy io ka tafavoaka izy ireo. Dia nizotra tamin'ny lalana iray vao nilozan'ilay anjely tampoka izy. Izay vao nahatsiaro fanahy i Piera ka nanao hoe, fantatro ankehitriny fa efa nagniraka ny anjeliny tokoa ny tompo, ka nanafaka ahy tamin'ny tanan'i Heroda sy ny fanapoizany vahoaka Jody. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, taratasy faharoa ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny Timote. Ry zanako malala, izao dia mova tsy efa ahidina ho fanatitra sahady ary efa atombotra ny andro ialako. Niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho. Any sisa ataoko dia ny mandray ny satroboninahitra ny fahamarinana izay meny tompo tsara marina ay amin'izany andro zany. Ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny atongavako koa. Nilozany olona aho nefa tonga namonjy ahy ny tompo sy nankahery fo ahy mba anatontosako ny fitoroany teny sy andrenesany gentily rehetra azy, sady nesorony teo ambavany liona aho. Anafaka ahy amin'ny asany ratsy rehetra ny tompo ary amonjy ahy ho amin'ny fanjakana anandanitra. Ho azany ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, lay teny alleluia, isti teny velono sady teny mamelono, lay teny fiainana alleluia, hey alleluia. Alleluia,
atsika mianakavy aneny tompo ho tanteraka tokoa ne iza evanjely masina dia Jesosy Kristy tompontsika nisoratany masinda Matio voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'ny zany andro zany raha tonga tany amin'ny faritany atao hoe Sezarean'ny Filipo Jesosy dia naontany piana nanao hoe ataon'olona ho iza moa ny zanak'olona ary hoy ireo taminazy ny sasany manao hoe i Johanny Batista, ny sasany Eli, ary ny sasany Jeremia na ny anankiray amin'ny mpaminany. Dia hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa ataonareo ho iza aho. Namaly Simona Piera ka nanao hoe ianao no i Kristy zanak'Andriamanitra velogno. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona zanaky Joany, fa tsy nofo amandrano nagnambara izany taminao fa ny raiko zay any an-danitra. Ary zaho milaza aminao fa ianao no Piera vato, ary eo ambonin'izany vato lampy zany no hanorenako ny egliziko, ary ny vavahadiny afobe tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra, ka izay rehetra ho fehezinao ety an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra, ary zay ho vahanao ety an-tany dia ho vavaha koa any an-danitra. Alleluia, lay teny alleluia, Kristy teny velogno sady teny mamelogno, lay teny fiainagna alleluia, hey alleluia. Alleluia, lay teny alleluia, Kristy teny velogno sady teny mamelogno, lay teny fiainagna alleluia, alleluia. Izany ary kankalazantsika ny teniny tompo, terany ho anao ry Kristy. Ry kristianina hafa malala, voasy ela isika no nilaozany Papa François andram-piadanana ny fanahiny, ary izy vavaka ao antsika. Isaoran'Andriamanitra fa nomeny an'ny Papa Léon fa-17 sika io mibavaka amintsika, fa indrindra moa amin'izao fankalazana ny masinday Piera sy Paoly izao, mba ho feno fanahy masina izy ahafahany mitarika antsika amin'ny Jesosy lay any asambarana. Isaoran'Andriamanitra fa nahavita soamantsara ny pelerinage ihany koa ireo evekatsika ka samy tody amin'ny dioseziny avy. Mbola ao am-posika sara ny afatry ny Papa Léon fa-17 azy ireo, ary dia afatra mety efa ao antsika menakavy ihany koa, fa indrindra moa amin'izao ao anatin'ny volana Ziona, zay volan'ny fomasin'i Jesosy, zay fantatra tsika sara fa vao natokana ho mpiaron'ny Madagasikara, ary Madagasikara zay vao avy nankalaza ihany koa ny fety pirenena dia ny 24 Ziona, fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovan-tena, ka ho indrindra ny Papa tamin'ireo eveka ny ampahany ihany no avirina eto, ary tsara ny mampatsiaro an'izay amin'izao andro fankalazana ny masinday Piera sy Paoly izao. Zary mpivahiny ny fanantenana ho an'ny vahoakanareo, ho an'ny fianakaviana, ho an'ireo zokiolona, ho an'ny ankizy sy ny tanora ianareo zao.
mba azahoan'ny eglizy any Madagasikara amin'ny alalanareo ny fahasoavana andeha amin'ny fanantenana zay Jesosy Kristy. Faly aho mandre anareo mijara amiko ny hafaliana sy ny sedra iainanareo eo amin'ny fanompoanany eglizy zay entinareo ampahamarinana. Ny fanakakaizanareo ny vahoakan'Andriamanitra dia famantarana velona maneho ny evanjely. Manentana anareo tsirairay ao amin'ny fanatanterana ny andraikitra ny eveka, indrindra amin'ny fikarakarana ny pretra zay PIERA miasa akaiky indrindra aminareo sady rahalanareo akaiky indrindra, ary koa amin'ireo religiozy lehilahy sy vehivavy zay manolo tena anompo. Manentana anareo ihany koa aho mba sy ala amin'ny fizerenany mahantra. Izy ireo no ivon'ny evanjely ary izy ireo no tanjona kendrena manokana amin'ny fitorinan'ny tenin'Andriamanitra. Engany anareo ahita amin'ny masom-pinoana ny endry Kristy ao amin'izy ireo ary izoro hatrany amin'ny asa fanompona entan'ny fikarakarana mivantana ho an'ireo mandinika indrindra. Engany fanompoanareo amin'ity taona masina ity, na dia eo aza ny sedra sy ny fisapana, anampy azy ireo ahita ny lanitra vaovao mitondra fanantenana atolotry Kristy mpamonjy. Manohy ny anson'ny Papa François aho manasa anareo hikarakara ny tranobe iombonana, arovy na tsara endriky ny Madagasikara lay nosy lehibe zay natokana ho anareo ny fikazina ny hatsarany sy ny maharefa ao aminy. Ny fikarakarana ny tontolo iainana dia ampahany sy azo itifina amin'ny hiraka mampaminany anareo. Tandrovy toy ny zanak'Andriamaso ny zavaboary mitaraina ary ampianara mipino iaina sy aro izany ao anatin'ny fanazana ny rariny sy ny fiadanana ary ny hisiny. Zay ny afatra ny Papa ary feno de feno ary tsara ny mampatsiahy azy amin'izao fankalazana any Masinday PIERA sy PAOLY izao. Natambatra ny fankalazana ny Masinday PIERA sy PAOLY sy hoe niaraka novonoana ho martiry izy ireo, samy manana ny fotoanany ary samy manana ny toerana namonoana azy, fa tiany eglizy asongadina satria mifameno ary mifanindroka tokoa ny asan'ny PIERA sy PAOLY. Ka sambatra isika misaotra an'Andriamanitra satria nanome an'ireo olo-masina lehibe ireo zay fototra sy andro ny orenan'ny eglizy masina apostolika ary katolika. Matetika isika no mivolagna tsy misy kisendrasendra fa ataon'Andriamanitra zao rehetra zao ahasoany zay mino azy. Maninona tokoa moa lasaka alahady ny fankalazana ny Masinday PIERA sy PAOLY amin'izao taona jobily izao. Ny antony dia sotra ihany, tian'Andriamanitra hibanjina an'ireto lohany fototra iorenan'ny eglizy reto vato fototry ny finoana reto sika, mba haiza sika ndray azy ireo ho modely ka tonga sika ihany koa ho misionera ho apostôly, ho mpivahiny ny fanantenana, satria sy mankaiza amin'ny zavatra misy netren'izy ireo no etrentsika amin'izao vanim-potoana ny krizy mafy sy maro lafo etrentsika izao. Izy ireo ane hivavaka ho ansika, ka izao fankalazana atao tanterahisika izao hitondra sika ainga vaovao sy depart vaovao araka ny fomba fiteny matetika ataosika. Andeha ary ry kristianina havana, hodinitsika vetivety ny tenin'Andriamanitra arosiny eglizy amin'izao fankalazana ny PIERA sy PAOLY izao. Ny vaky teny voalohany dia mitantara ny nanafan'ny tompo tamin'ny alalan'ny anjeliny any PIERA tao an-tranomaizina, niaran'ny fanenjena sy ny famonoana ireo apostôly. Efa maty noho izany aza i Jakoba rahalany Joany. Eto dia PIERA indray no nalaina sy nisamboriny Herôda sy ireo lohandohan'ny Jody. Nampidirina amponja izy ary nieritrerety novonoana sy atao martiry taorian'ny Paka. Inona nefa ny zava-mitranga mahery tokoa ny fivavahana, manoloana ny hevidrasin'ny olona dia sy mitaza posiny Andriamanitra fa miaro ny mpanompony, ary dia hitasika zany amin'ny tantaran'ny PIERA eto. Ary ny teny farany dia izy fototra azy ny fandaharana rehetra. Raha toa ka mbola sy sitrapony dia sy avelany ho fatiny ny mpanompony. Eto dia mbola misy asa hafa tsy maintsy ataon'ny PIERA ka nahafahany aloha izy
mampiseho ny heriny sy ny voninany ihany koa ny tompo amin'izany ary mampisongadiny araka ny voalazasika teo ny force ny angovo ny fivavahana eo ampelantanan'Andriamanitra tokoa ny zavadrehetra ny fiainantsika fa sy amin'ny fahafatesana arabatana ihany anefa no anafahany sy amin'izay ny tompony olony ho avy ny andro sy mainsy etrihan'ny Piera ny martiry sy ny fahafatesana i Jesoa tamin'ny misterin'ny pakany no efa nijaly sy maty nalevina fa nitsangako velona rehefa afaka atelona isika ihany koa dia sy mainsy mandalo amin'izany ny tena fanafahan'ny tompo ansika dia amin'ny fahafatesan'ny vatana fa indrindra amin'ny fahafatesana mandrakizay ho fatarabatana isika fa vonjeny sy afany ka ho velona mandrakizay ao aminy rehefa maty arabatana ianao dia mifanozy sy efa tonga amin'iny ihany koa ny fiantson'Andriamanitra ho anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay ohatra ny nofinofy no ny heveran'ny Piera ny nanafany azy sy ny tenin'ny anjely mitsangana faingana efa mampasiahy ny fisanganako velona sahady zany tenin'ny anjely zany ary fantatra sika ny dikany hoe mitsangana mizoro dia manambara ny fahamendren'ny olona zay noarian'Andriamanitra hitovy endrika aminy sapany Piera tamin'ny farany anefa fa tena manao zava-magaga tamin'ny tokoa ny tompo manaitra ary ohatra ho ansika kristianina ankehitriny ihany koa no nataon'ireo mpino tamin'izany andro zany niara-ny vavaka nanandratra vavaka sy ankizanona tamin'Andriamanitra ho an'ny Piera ka izay koa no ataosika ho an'ny Papa Léon fa 14 fa mila vavaka tokoa izao andro izao ny vavaka ny maro tokoa manko mahatakatra ny lanitra ninninona hoy Jesoa angatainareo miaraka amin'ny alalako dia omeny ray anareo zany mihaino vavaka tokoa Andriamanitra ka mahery ny vavaka aza toizasika ny vavaka fa indrindra amin'izao andro sarotra etresika izao ny vakiteny faharoa kosa ry kristiana havana ny taratasy faharoa ho an'ny Timote dia azo lazaina fa afatra ilay ray maniry atsarana ho an'ny zanany na nambaran'ny Paoly fa efa atomotra ny andro hafatesany ny fiainany dia toy ny fanatitra velona ho izy no laliny tamin'ny fitiavana sy ny fanompoanan'i Jesosy Kristy sy ireo nitorian'ny evanjeliny sarisary teny no ampiasainy ato nilazany ny fiainany ny expérience maapostoliady niady tsara ho izy nahatanteraka ny fiazakazahana ny tahirin'ny finoana ny fiainana dia toy ny niady amin'ny fanompoana ny finoana manoloana ireo fahavalo sy ireo fahasarotana marobe ny fiainana dia toy ny azakazaka eto dia hoy izy hoe any sisa taoko dia ny mandray ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo ahy mino aho fa teo ampianoana ny tenin'Andriamanitra io dia samy natsiaro ny teny averimberitsika matetika isika dia sy inona fa ady sady dia ny fiainana ady amin'ny raso isika maro ny fahavalon'ny Paoly maro ihany koa ny fahavalo etresika fa indrindra ao anatin'izao krizy mafy sy maro lafo izao isika nefa tahaka ny Paoly aoka sy ho diso ady hatrena isika aoka ny raso ny hoe divasika fa sy ny olona naoviana dia makany amin'ny fiainana azahoana ny satroboninahitra hoy Paoly raha mifikitra amin'ny Kristy isika sy ho azy irery zany satroboninahitra izany hoy izy fa ho an'izay rehetra tia ny ahatongavan'ny tompo sy miandry azy ihany koa zany hoe ho antsika rehetra teo amin'ny fiainany sy ny asa pitoriana nataon'ny Paoly dia nisy fotoana nandozan'ny olona azy sapany hatrany kosa nefa fa teo ampovoany mandrakariva ny tompo namonjy azy nankahery fo azy fara noho izany zavatra rehetra zany dia hoy izy ho an'ny tompo ane ny voninahitra mandrakizay amen ka izay ihany koa ny fiainantsika dia ao amin'ny tompo ary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary izay no azahosika ny tena fiadanana sy ny tena asambarana ry kristianina havana ao amin'ny evanjely kosa dia mametraka fanontaniana lehibe i Jesoa mametraka ny fanontaniana io tamin'ny apôstôly fa mipetraka amintsika ihany koa fa ianareo kosa iza moa no ilazanareo ahy ity fanontaniana ity dia mitaky valiny avy amin'ny tsirairay sy tia
lala fosiny zay lazain'ny olona izy soa fa te lala zay finoana manokana zany hoe ny fifandraisasika aminy ataon'olona ho izaho ary Piera amin'ny fahazavana avy amin'ny ray no namaly ny solovavany rehetrarehetra ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona sy valiny avy amin'ny fahalalana akandrina fosiny zany fa vokatry ny fahasoavana izany natonga ny Jesosy nilaza hoe sambatra ianao ry Simona zanaky Jona fa sy ny nofo amandrano no nanambara zany taminao fa ny raiko zay any an-danitra ampianarin'ny eglizy isika eto fa sy fahalalana ratsaina araka ny voalaza sika teo no mitarika ho amin'ny finoana fa fionana velona amin'ny Kristy mifanozo amin'ny Kristy ho isika ary zay fifanojona marina izay no mampiova ny fiainansika ka amin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny asa no ananatanterana an'izay ka hoy Jesosy rehefa mazava ny valiteny nataon'ny Piera nataon'ny Simona moa zay dia ianao no Piera niova teo ny fiainany Simona ka nanjary Piera ary zay tokoa re olona zay tena nifanozo amin'ny Jesosy dia miova ny fiainany ary zay no natonga ny religiozy tamin'ny taloha rehefa niditra anatina fikambanana dia niova ny anarana ary mbola misy azy zany amin'izao ny fanorenana ny eglizy amin'ny vatolampy Piera ny valin'ny Piera dia niteraka fanamby azo lazaina zany fa manomboka eo ny eglizy ianao no Piera ary eo ambonin'ity vatolampy ty no anorenako ny egliziko ary dia izay no antony aserovasika manokana ny Papa Ray Masina amin'ity andro ankalazasika ny Piera sy Paoly ity i Piera lay mpianatra sy lavorary lasa vatolampy iorenany eglizy io ny andohan'ny Piera vaovao dia ny Papa lohan'ny apôstôly sy vaty manambara ny fiombonany eglizy maneran-tany manerana an'izao tontolo izao eo amin'ny eglizy katolika dia fantatra sika fa i Piera dia mariky ny fahatokiana sy ny fiombonany eglizy amin'ny Papa ary Masindahy Paoly kosa dia endriky ny asan'ny eglizy misionera mitory an'i Kristy amin'ny rehetra Masindahy Paoly apôstôly ny gentily vavolombelona maharitra mitory ny vaovao mahafaly mifameno ary mifaningotra izy roa reo i Piera sy Paoly ary zay araky ny voalaza sika teo no mahatonga ny eglizy manambatra ny fankalazana azy raha i Piera no niorina teo amin'ny fototry ny eglizy dia Paoly kosa no niely nanambarany Kristy tamin'ny gentily rehetra mampasiahy asika ny teniny hoe ny finoana sy ny fahasoavana no avonzy ahy Romanina 7 na mpianatry Masindahy Paoly fa sy amin'ny lalàna sy fanao ivelany ihany no azahoasika famonjena fa amin'ny fahasoavana vokatry ny famonjen'i Kristy ary zay no ankalazaisika amin'izao taon'ny jobily izao ary zay fahasoavana izay dia sy averimberiny i Paoly mandrakariva ao amin'ny taratasiny ny taratasiny dia sady fampianarana no manambara amintsika zay mahakatolika ny katolika izay i Paoly dia vavolombelon'ny fiovam-po sy fahasahina amin'ny fitoriana natahotra sy menjena voadaroka sy migadraina nefa sy nemotry Paoly ary dia sainy laza hoe hoay Kristy ny fiainana ary ny maty dia tombony hoay amin'ny taratasy man'ny Filipianina mbola fantatra sika ihany koa ny teny ao amin'ny Korintianina 5:12 sy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amiko ry kristianina ava malala manentana ansika ary izao fankalazana izao atoko mandrakariva ary ampinoana sy atoko mandrakariva fa miara-dalana amintsika tokoa ny tompo ary miaraka amin'ny Papa izay mitana ny fanalahidiny ny Piera ary itory mandrakariva ny Kristy amin'ny fitendry sy amin'ny fomba fihevitra maro samihafa ary tantana any fikarakarana sy fikolokoloana ny eglizy ka mampianatra sika ary izany fandrindra isika zay miatrika n'izao synode fahafito izao indrindra moa ny fijanonana fahatelo ka tonga sika tokoa andray an-tanana ary zay ny tanjon'izao fankalazana ny
ny fetiny PIERA sy PAOLY zao mba hahatonga sika tokoa andray an-tanana ka ifampisimbana ifanasoa ikasaka mandrakariva ny soiombonana araky ny afatra ny Léon fa 14 vonrenesika teo anolotra ny tenantsika ho vavolombelona na dia mifanoherana sy fizaliana azy i PIERA sy PAOLY samy niatrika ny fandasan-dra tao Roma satria niarany zoro ho vavolombelona ny evanjely ary zay raha teo moa ny dikany hoe martiry vavolombelona izy ireo n'olo-masina mpiaro any Roma sy vavolombelona eo ambonan'ny Eglizy Katolika modely sy mpivavaka ansika izy ireo tahaka ireo olo-masina sy olo-sambatra no tanisain'ny Papa Léon 14 tamin'ny fihaonany tamin'ny évêque masiny Maria reny eo tantany mandrakariva ary ny dian'ny Eglizy na dia ho azany sedra dia ho todry soamantsara ao am' Jesoa fanantenana ary anasambarana masinday Josefo mpiaro-ny Eglizy eran-tany tokoa ianao mifofofofo mafy ny rivotra mitady andrendrika azy ankehitriny matokony vavakao anefa izahay ary matokony fiarovanao aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.